Iray vavaka sika rehetra tompoko. Sotranao zahay ry Andriamanitra tompony any an-danitra. Nomenao fotoana indray azahoana miaona aminao. Azahoana manatona ilay loharano velona dia ianao Jesosy zany. Fiainanay. Manadio sy manasa ny fahotanay. Loharano velona izay miboiboika ao anatinay fiainana mandrakizay. Avia Jesosy. Hizara izany loharano velona izany ao anatin'ny fonay tsiraray avy izay tonga eto. Tena olonao mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Azo ny satrim-boninahitra fiainana. Ianaran'i Jesosy. Amen. Tena Andriamanitra voalahatra manjarasika androany dia ny Jaona 4 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 12. Filazan'ny saramasina soatan'ny Jaona 4. Ny andininy 7 ka hatramin'ny 12 dia toy izao mifaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary tamin'izay dia tonga ny mpianany ka gaga satria vehivavy no niresahany, nefa tsy nisy nanao hoe inona no tadiavinao na nahoana no miresaka aminy ianao. Dia nandao ny sinina vehivavy ary nankany tanana ka nanao taminy hoe andeza izaza roa lehilahy zaroa izay nilaza tamiko no nataoko rehetra zao angano Kristy. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nankeo amin'i Jesosy. Ary raha mbola tsy tonga izy reny ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe handro aby eo. Fa hoy Jesosy taminy, zaho mananganana izay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe nisy olona nitondra zavatra hohaniny vare. Hoy Jesosy taminy, ny aniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Moa ianareo tsy manao hoe efa bolana ny sisra dia tonga ny fararahana. Indro lazaiko aminareo, atopazo ny masonareo ka jereo ny eny an-tsaha fa efa masaka sady hodin'izay izy. Ary izay mizinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe ny Iray mamafy ary ny Iray kosa mijinja. Zaho naniraka anareo hijinja izay tsy ny sasaranareo. Olokasa no ny sasatra fa nareo kosa no niditra teo amin'izay ny sasarany. Ary maro ny samaritana avy tao amin'izany tanana izany no nino an Jesosy noho ny filazan-draha vehivavy izay nanambara hoe nilazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary rehefa nanatona azy ny samaritana dia nangataka azy toetra tao aminy ka dia nitoetra tao indro andro izy. Ary maro koa no nino noho ny teniny ka nanao tamin'ny raha vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no ino anay fa ny tenanay no nandre. Ka fantatra hoe fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny tenina amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ity Jaona 4 ity dia azo fitinina amin'ny teny tokana hoe Jesosy mizara ilay loharanonaina ho an'izay rehetra mangetaheta. Jesosy mizara ilay loharanonaina ho an'izay rehetra mangetaheta. Mametraka izany loharanonaina zany na source de vie ao anatin'ny fon'ny olona. Ary io ny fanomezana sarobidy sy filazantsara ao anatin'ny ty Jaona 4 ity izay nitorina tamin'ny heriny ny tapany voalohany hatramin'ny andininy 20. Azao anjarasika zao dia ny tapany faharoa ny andininy 17 ka hatramin'ny andininy 12.
raha fitinina tsotra ny volazany ity Jaona toko fefatra ty manontolo dia zao Jesosy tsy maintsy mandeha any Samaria ary rehefa nandeha any Samaria dia niaona tamina vehivavy janga anankiray zay efa nanambady indiny ary zany vehivavy zany no milazany hoe homeko loharano velona ianao zay tsy mety ritra hiboiboika ao anatinao mandrakizay homeko anao zany androany rehefa nandre zany ray vehivavy nandao ny sinina izy nandeha Toloantenaina nanambara fa Jesosy no Kristy mijoro vavolombelona izy fa Jesosy no Kristy ary ny tao an-tanàna ny Samaria koa ny bebaka izy mianakavy nino ny Jesosy Kristy tompo tena mahafinaritra ny tantara Jesosy miaona amin'ny mpanota anankiray mizara amin'izany mpanota zany lay aina sy ny fahavelomana ao anatiny rehefa nandray fahavelomana ilay mpanota dia zao mizara ny Jesosy Kristy koa tamin'ny mpiaramonina aminy ary babony Jesosy ny tanàna ray manontolo io no antony anasany Jesosy ianao androany ianao le mpanota sao koa le mpanota tena niaona amin'i Jesosy ve ianao sary tsy mbola niaona tamin'izay na kristiana sirtaona anao ny kristianina tena niaona tamin'i Jesosy tahaka ty vehivavy zanga anankiray ty ka niovany fiainany nandao ny fahazaran-drasiny rehetra lay fandaovana ny siny dia midika indrindra ny hoe ataoko taimboraka ny zavatra rehetra satria tena niaona tamin'i Jesosy any ary ino anao ataoko amin'izao ny fiainako dia zaran'ilay loharanonaina dia tena Kristy ho amin'ny mpiarabolina amiko fanontaniana mipetraka dia ny hoe efa nandray efa niaona amin'i Jesosy misy an'ilay loharano miboiboika avy anatinao sa zavatra hafa miboiboika ao anatinao ao ary zavatra hafa mivoaka ny vavanao fa ity vehivavy ity noho ny zavatra ny teny velona nyvoaka ny vavany nino ny ray tanàna mibebaka ny ray tanàna fanontaniana mipetraka dia ny teninao ve mamelona ny mpiarabelona aminao sa mandrasa sa mamono sa teny izay manafitohina ny avo indraindray dia zany ny tobesaka amin'ny zanak'Andriamanitra tsy ianao anefa zany faolo-kafa fa ianao lay tena niaona tamin'i Jesosy nandray ilay rano velona nizarain'i Jesosy nihinana izany nisotro izany ary rehefa izany dia misy loharanonaina koa miboiboika avy anatinao ka izay rehetra mangetaeta ana sasatra reraka ny ady miaona aminao mahazo teny fampaherezana dia ilay fitiavan'Andriamanitra velona asany ianao raha misy olona mandregny feonao samy mandeha ny tenany tsirairay avy tsy maintsy mamaky any Samaria hoy Jesosy io ny teny amin'ny fiandohan'ny ity perikopatsika ity ny toko fahefatra manontolo zany misy antony manokana nahatonga an Jesosy ny teneny hoe tsy maintsy mamaky any Samaria Samaria ty dia tanàna ny zanak'Israely ny Jiosy talohany 722 talohany naterahan Jesosy ny olonao anefa dia no tasiny mpanjaka anankiray atao hoe Tiglat-Pilesera tamin'ny 722 avant Jésus-Christ rehefa nitafiny ty mpanjaka sirianina ity ny tao Samaria dia zao no nataony rehefa resy Samaria ny lehilahy rehetra tao Samaria no entiny tany Asiria noraisy ny babo tany fa ny lehilahy any Asiria kosa ny Asirien no nampanambadiny ny vehivavy Jiosy nipetraka tao Samaria ny Samaritana araka zany dia olona metisy asirianina fa tsy Jiosy madiodio intsony amin'ny Jiosy zay rehetra mamofofona zentilisa satria zentilisa ny asirianina dia maloto aminy ka na ataosika hoe avy niantsena zay izy ka nisy zentilisa niaona taminy dia mandro sy manasa tanana satria maloto ny zentilisa toesaina rasy io toesaina Jiosy io feno fanavakavahana ara-poko ara-piaviana araky ny volikoditra
ary eo voan'ny Israely avaratra sy Israely asimo no misy ny Samaria io ka rehefa andalo any asimo ho any asimo misy Israely aty avaratra dia miodina miala tsy mahazo mandalo an'io tanàna ny Samaria io fa maloto satria efa mety isy izay nitilisany ao. Jesosy nefa tsy izay no nataony fa za tsy olakolaka hitady lalana hiala ny Samaria zany fa za tsy maintsy mamaky any Samaria sy maintsy miditra amin'izany tanàna zany aho. Ity perikopa ity atao hoe perikopa antirasiste zany hoe mandatanteraka ny fanavakavana ara-bolokoditra, ara-pirazanana, ara-piaviana narodan'i Jesosy teo ilay fahasamihafana. Marary ihany ny fo rehefa ataony olona nègre ta Frantsa moa tena besaka ihany ny fanavakavana le nègre indrazana ny mainty. Somary mba mararirary ihany ianao raha vakavahan'ny olona tsy aty andafy ihany fa na ny Madagasikara azo ary mbola misy kristiana koa azy mbola manavakavaka izay andrina. Nareo andevy, nareo olon-tsotra, nareo mainty, nareo fosy. Ity perikopa ity nandravany Jesosy tsy maintsy ravako ny fahasamihafan'ny Jiosy sy ny Jenklisy sy ny Asiriana. Hoy Paoly isika na dia maro asa dia iray ihany. Ary Jaona 7:10 dia ilazany Jesosy hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka ny maha iray antsika raha io. Perikopa ny fampihavanana eran-tany ity perikopa ity. Zaho te laza aminao raha misy toe-tsaina anananao ka mbola te hanavakavaka foko sy fiaviana sy fiodirana ianao, lazaiko anao fa tsy ilay Jesosy fampihavanana ny olona rehetra anao anatinao, tsy ilay fifinaina ny menjevandriamanitra ave navelona amin'iny olona io. Adamany razasika rehetra voany ao anatin'ny saina. Miriama anabaviny Mosesy dia ny alina fa nisy vady sy ny ranon'ny Mosesy mainty dia izy inona koa ity vehivavy mainty ity dia hoy Jehova andraso fa ataoko fosy ianao Miriama fa tianao ny fosy raha izany. Fosy ny abokana Miriama teo ampisanganana teo ry havana malala ao amin'ny tompo. Tsy tian'Andriamanitra ny fanavakavahana na fiaviana na foko na firazanana fa voavidiny rany Jesosy ireo mamitafi ny endrik'Andriamanitra ireo nahafaty an'i Jesosy Kristy tamin'ny azo fijaliana. Ary le rano velona dia rano velona mampiray ny olona rehetra izay ijarain'i Jesosy amin'ity androandroany ity. Efa nafana ny andro atoandro dia mba nody angataka rano amin'ity vehivavy Samaritana ty Jesosy hoe mba meo rano aho fa mangetaheta aho zany. Neverin'ity vehivavy Samaritana ty fa tena mangetaheta tokoa ty Jesosy ty ka azo lalana itondrany ny fampianarany any. Jesosy dia mampiasa ny fiainana andavanandro rehefa mpiditra amin'ny fampianarany. Izao no lazain'i Jesosy hoe raha nahafantatra anahy tsara anao raha vehivavy dia ianao no nangataka rano tamiko fa tsy izaho no mangataka rano aminao. Zay mihinana ny misotro ny rano zay omeko dia tsy hangetaheta mandrakizay ary hisy ranonaina miboiboika avy ao anatiny. Eau de vie ao anatiny olona omeny Jesosy. Ary io ho isika tery am-piandohana no fanomezana homeny tompo amin'ity alahady ity hoe ny tsiraray avy dia asiana loharano velona ao anatiny boiboika amin'ity androandroany ity. Ny irasika dia manao hoe ny fonay toy ny tany karakaina dia mba ampandalovany loharano velona izany. Inona ity loharano velona ity satria io no foniny perikopasika.
ny loharano velona dia raha mijery manokana ny Jaona toko fahafito isika ny andininy fahavalo amby telopolo dia ilazany Jesosy hoe zay mino ahy dia hisy olony rano velona miboiboika ao anatiny ny fanahy masina zay omenimeno izany loharano velona izany. Io ny hevitra voalohany loharano velona. Nahoana nolazaina fa loharano velona ity fanahy masina ity? Satria ity fanahy masina ity ny dikany arabaky teny dia fanahinaina, fanahy mamboly fiainana, falahy loharanonaina. Ny mpandinika ny teolojia dia mahita fa rehefa voaforona ny tany amin'ny Genesisy ny toko voalohany andininy faharoa dia ny fanahin Jehovah namomba tambonin'ny rano. Io fanahin'Andriamanitra io no namelona sy nampisy aina ny natiora zay tsy nanana aina. Eo indrindra no ilazana azy ho loharano velona satria izy no mitondra fiainana ao anatsika ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta masina zay ho zaraina. Raha ny testamenta taloha nefa no jerentsika dia Jesosy no ambarany Paoly ho loha ranonaina. Ao amin'ny Exodosy toko fito ambin'ny folo ny andininy fahenina dia any anefitra ny zanak'Israely afana be ny amby nangetena me rano zay maseny Mosesy meo rano fa mangita ety oentina ty ho faty aty anefitra aty dia io zay v'Andriamanitra kapohy io vatolampy io Mosesy tao Horeba fa isy rano mivoaka avy eo. Kapohy Mosesy tamin'ny tena io vatolampy io nisy loharano migoigoika tany anefitra. Paoly manazava izany ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahafolo ny andininy fahefatra dia ny hoe Kristy Jesosy zany vatolampy zany. Zany koa nambarany iratsika zay haitsika hoe Jesosy tompo vatolampy mivoaka amin'izany vatolampy vato velona izany lay aina ka ny loharano dia tsy hafa fa Jesosy tenany. Jesosy tenany izany loharano zany. Ary Isaia amin'ny Isaia 10:10 tena minaniny amin'ny Jesosy izay tena rano ka ilazany hoe ianareo mangetaheta avia misy tsoa. Fanasana ity texte ity hisotro rano velona, invitation spéciale hanatona lahy Jesosy rano velona mba tena ho velona. Nahoana no tany amin'ny vatolampy no namoana azy tany anefitra? Izany dia manambara fa ny fosika dia toy ny fo vato ka sisy aina fa tena toy ny maty zany fo zany. Kanefa zany fo vato zany, zany fo mpanoty zany no idiran'i Jesosy ka hatsangany ho velona ary zara fahavelomana koa. Meo zany rano zany ao ity vehivavy Samaritana ity maseny Jesosy mba sy verimberina hakarano eto koa. Hay le fahasakanany mahakamo amin'ity vehivavy ty. Mbola sy azo ny tiany Jesosy olazaina hoe raha misy tuyau inona robinet mandeha ho azy fotsiny amin'ny trano koa. Tamin'izany mbola tsy misy ny jiramaso ny robinet sy ny sisa fa dia tany amin'ny vovo no mantsaka rano. Ny amantsainy le vehivavy hoe dia mba libre raha zarery manana an'izany. Lay maha olona ia, lay rano maha olona ia, ianao tsy manana fahasakana. Ary io matetika no etaetain'ny olona maro. Raha vao Jesosy no resahana dia tsy mangetaeta amin'io izy hoe amin'ny telo ka andao iazakazaka fa raha natao misy mizara $1000 isan'olona ao am-piangonana manomboka amin'ny telo ora lazaiko nareo fa tsy misy tara nareo na ray ary. Amin'ny telo ora katroko dia mahazo $1000 par personne. Fa raha lazaina hoe Jesosy miandry ianao am-piangonana hizara lay loharano velona ho ao anatinao, ho ao anatin'ny tokantranonao. Visy satria mihevitra tahaka an'ity vehivavy ity ihany ny hoe rano amin'izao fiainana izao, rano sotroina amin'izao fiainana izao.
nazavainy Jesosy taminy rehefa ny nataony rehetra ianao ne efa nanambady indimy ary tsy vadinao io toeranao ao io resy lahatra am'izay ty vehivavy ty hoe ianao tokoa ny mesy nanao fanekempinona izy ity vehivavy ity hoe tena ity tokoa no Kristy, ity tokoa no Mesia. Fantatr'Andriamanitra ny ataonao na dia miafina azy na mangingina any ianao manao fahotana everinao fa tsisy mahita ny vadinao dimy. Jesosy sy mba miteny mahery raha miaona mpanota izy fa ny mampiavaka nyty Jaona toko fahefatra ty zany mpanota izany indrindra no lazainy Jesosy hoe homeko rano velona ianao, hoe soloko hiala ny fahafatesanao io fizangazanganao io ianao fa ataoko olona mpizara ny fahamasinana sy ny fiainana amin'ny Kristy Jesosy. Riavana tiany Jesosy hametraka ny sininao koa ianao na velany teo ny sinina ity ozy tsy ahitako an'Andriamanitra mpandinika moa dia manao sary ihany hoe nafoiny karazana acte symbolique filazan'ny mpandinika teolojia azy ny hoe nafoiny avokoa ny fahotany rehetra, nafoiny avokoa reo everinao hoe vady dimy reo ataoko taimborako reo. Fa Jesosy no azoniko am'izao sisy zao ary andeha aho hizara an Jesosy lay rano velona ao an-tanàna vo vitany io ny lany teo misiny lasa izy tany an-tanàna andao fa misy lehilahy ao izao no Kristy mino aho fa izy zany nolazainy tamiko daholo ny nataoko rehetra ka resy lahatra aho ary fantatro fa io no Kristy. Ny andrany tomponao dia taona ny olona hanatona an Jesosy zany ny asany vehivavy janga ny bebaka ny taona ny olona iray tanàna ho ao am Jesosy. Ianao koa ny atahorako dia zao ianao no voataona ny zareo fa tsy ianao no mahataona azy ato. Zay mampalahelo rehefa samy jerevana tsy misy kristiana tokony ahitahitanao eo dia seba manao kely hitanao mo izy ty fa mandalo ny fiainany ty. Ianao ndray no lasa azon'izao tontolo izao amin'ny fombany sy ny fanaony ary lazaina fa sy maharaka ny modernisme sy ny civilisation aty Canada aty an Amérique du Nord angesika mba manaova metimety fa lazaiko anao fa na Paoly apôstôly ny teteny Europa manontolo sy voasitony zany fanaony zao tontolo zao zany izy tonga hatrany Azia hitako lalasaraka izorako koa ny mpanompon'Andriamanitra tany Madagasikara ka tsy ho azonareo aho fa zao zay ataon'ny olona nandrainy Jesosy ny mitaona ny olona rehetra anatona ilay Andriamanitra velona. Ingane ianao na tanora ianao zany na efa olon-dehibe rehefa tonga any amin'izao tontolo zao ianao tsy ianao no voataonany ihany fa mba ianao no hitondra gentilisa na hitondra malagasy ho ato. Ny fanevany FLM am'ty taona ty dia ny hoe kristianina ray mitondra gentilisa ray ato am-piangonana. Mampalahelo nefa kristianina ray voasitony gentilisa anankiray hiala ny fiangonana. Tsy ianao zany. Teny no nampiasainy ty vehivavy ity ny taona ny olona ho ao am Jesosy teny velona satria landrain'le loha ranomaina izy dia ilay Jesosy fahavelomana dia nizara izy zany izy. Te hitodika amin'ny alitara masina fandray ny fanasany tompo isika. Isan'ny hira mamiko indrindra ity hira ity mivoaka ao Golgota lay rian'ny ranosoa iantsona ny mpanota ho ao avokoa ity rano velona ity dia ny rano Jesosy manasa ny mpanota aloha hadio. Ianao zany antsoiny ianao fa maloto iza anatony eo ho sasana hatrany an-tapindoha ka hatrany am-palady asa amin'ny an'ity vehivavy ty hinona ny vavany vehivavy janga misy lelaka manao hoe tiako ianao hitondra olona ho any amin'ny helo. Tsy zany ve ny asan'ny vehivavy janga
io lakolaka amboarina hatramin'ny fiesika hatramin'ny fiteny hatramin'ny geste amboarina hatramin'ny famindra olona azo civilisation mila tafitoina vehivavy mianatra an'le famindra handavona ny hafa mitony lehilahy koa manahirana mijery ny fitafiny lehilahy isistromana ny olona hoany amin'ny elo napataloha zany efa ry amin'ny asasaky ny tsy fantatra tsony ny taona olona hoaiza ny fiteninao ny fitafinao ny mombanao manontolo teny vava voadion'ny rano velona ndia nyity vehivavy zanga ity voadion'ny rano Jesosy Ianao zay misotro ny rano Jesosy androany voadio ve ny vava sambola malito ny vava mandratra mamono mitsara manameloka feno frère ana fiavina vonana sy zany mieritrerety ianao fa tsy ao sy mbola sy voadio ny vava azany na tonga ny Jehovah Andriamanitra nakavainafo na metsaka izany teo ambava nisay ampaminany iny efa nataoko mibavanao ty vainafo ity handoro handevina ny vava mandratra sy mamono namana na izy ianao vehivavy no eto de teteny vehivavy ihany a vehivavy manomboka amin'ny Maria Magdalena ny zara ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty ianareo vehivavy ny missionnaire voalohany nitony fisanganan'i Jesosy tamin'ny tena izany fedy fiainanao ny vehivavy ato amin'ny fiangonana Loterana Montreal ny zara ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty satria voadivo ny vava eto koa vehivavy zanga ny bebaka misasany le rano velona ny vavany ny zara ny fahaveloman'i Jesosy mandinia teny ianao amin'ny teny zay rehetra lokan'ny vavanao lazay nefa mora mpifosa be olo ny vehivavy nefa ny lehilahy koa mba manao vava hizara fahaveloman'i Kristy zany no anasany tomponao lay rano eto de tsy hosotroinao ihany fa anadio ny vava anadio ny fo anadio ny saina maizy ianao manontolo tena izara Jesosy ianao teny malefaka sy famindram-po no tenin'i Jesosy raha miaona ampanao ty izy matoky anaka voavela ny elokao nino ny Iray tanana ary nanao fanekemponona koa hoe sy ny teninao ihany raha vehivavy no ino anay fa ny masonay mihitsy nahita ny sofinay nandre fa ity tokoa no lay Andriamanitra velona manomboka androana ry havana malala ny fanomezana omeny tomponao dia ny rano velona ny ranomasina izany manadio ny tenanao manontolo aloha ny vava ny fo ny saina ary hisy loha rano miboiboika ao dia ny rano Jesosy zay miboiboika ao anatinao ka zay miboiboika amin'ny vava sy amin'ny saina sy amin'ny fiesika sy amin'ny fitafy dia zao mizara Jesosy avokoa fa raha mampiala olona amin'ny Jesosy sy ny teny sy ny fiesika mahantra sy mampalahelo zany fa ianao kosa ianao lay tena niaona amin'ny Jesosy azany no zava-dehibe an'ity ten'Andriamanitra ity mpanota ny aona amin'ny Jesosy ny ova ny fiainany tonga olona vaovao izy mpizara ny fahaveloman'i Jesosy amin'ny teniny aloha amin'ny fiesiny koa amin'ny fombany koa navelany ny siny navelany leo lehilahy dimy reo mety misy fahotanao miafina any tsisy mahita fahitan'i Jesosy avelao io aiolo siny apetrao io mitodia amin'i Jesosy ary teny tahaka ny Paoly ataoko taimboraka ny zavatra rehetra mba azahoaka ny Kristy ary mahatry ianao ry havana tazaiko aminao nao zato tanao tanatin'ny fiangonana ty ianao raha tsy manaiko dioviny Jesosy ny vavanao hizara ny fahaveloma ny fo ny saina ny fiainana manontolo dia raha zaiko aminao hoe hoy ny tompo ity firenena ity manazay amin'ny molony fa mivavaky de Jesosy anao zahay raha melo ny hafa izy dia tena mampalahelo mizara fiainana ny olona manana Jesosy manangana ny maty Iray tanana manontolo ty vehivavy ty natsangany tamina Ianao koa ny Iray tanana no hatsanganao amin'ny maty amin'ny alalan'ny fihetsikao ny fitafinao ny momba na mando na lahy ianao na vavy ianao na tanora ianao na zaza ianao dia sao tsy manameloka na mitsaranao ny tompo akory sanatria raha mbola misy an'izany fahalemeny zany aminao fandeha miova zany mampiavaka an'ity Jesosy filazantsara asika dia tsy mba manameloka za koa anaka tsy manameloka anao matokia voavelany elokao midira ny fifalian'ny tomponao
vonahitra ao an'andriamanitra resanaka ary fanay masina zay fahazatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay vavaka sika andriamanitra tompony fiainanay diovy tokoa amin'ny ranao masina fa zany loha rano velona iboiboika ao anatinay fiainana mandrak'izay ho anay zao avia Jesosy hanapaka amin'ny fiainanay manontolo sy ny fiainan'ny fiangonanao amen raisony fitahiana ho amin'ny rehetra rehefa fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fombona amin'ny fanahy masina hatramizao koa mandrak'izay amen